Miarabantsika indray amin'izao talata faha 26 ny volana Jolay 2024 izao. Tena maro dia maro ny olana maika mila vahana efa tena mitraika amin'ny ain'ny vahoaka malagasy. Tsy manana vahaolana nefa ity fitondrana be oeraoera tseninitseniny ity, izay nanjeniny andro lava, varinana meny paosy ary tsy mba nitsinjo izay vody andro merika, nefa tonga ity ny andro sarotra vokatry ny Covid-19, vokatry ny ady any Ukraine, dia hoenjana ny toe-draharaha maneran-tany, indrindra indrindra moa aty amin'ny tany izay efa ao anatin'ny fahasaranana ohatrantsika itony. Fitondrana efa tsotsofina, tena miankin-doha tanteraka amin'ireo firenena matanjaka mpampindram-bola avy amin'ny ivelany. Taimbava moa dia fa mazava sy miteny ho azy fa raharaha tsy ho vitan'io, satria efa nanambara izy fa raha mbola ireo bailleurs de fonds traditionnel ireo no ianterantsika na amin'ny 2060, izany hoe amin'ny 2030 aritsika, dia mbola tsy ho tafavoaka. Ary za mbola miteny fa na any amin'ny taona 3 ara dia mbola tsy tafavoaka tsika, indrindra moa fa raha mbola mijanona eo fitondrana tsy haninona ireo. Ny trosa miampy misavovona andro aman'alina, nefa ny firenena vao miletika noho ny tsy fahaiza-mitantana na ny mauvaise gouvernance. Tsy misy afa-ny manjoa amin'ny vahoaka ihany ny anina androany, tedavina androany ny manjoan'ny firenena, izany hoe vola nodonana amin'ny firenena androany tedavina androany ihany koa. Izany hoe tsy misy tahiry, tsy misy ninona izany fa dia trosa lavaka no miandry antsika. Izany hoe raha misy zavatra tsy ampoizina, misy ny zavatra sarotra ohatran'izao resaka ady any Ukraine izao dia eo tsika no raisina, hitan'ny havantsika eo tsika araka ny fitenenana. Efa tsy loza manambana intsony fa tena loza efa miatra, en danger ny firenena sy ny vahoaka malagasy, en crise de sécurité totale. Izany hoe tsy misy lafim-piainan'ny firenena izany azo antoka, ary tsy voaaro intsony mihitsy ny ain'ny malagasy. Voalohany indrindra ny resaka fahasalamana, satria lahatokana ny tsy norarahin'ity filoham-pirenena ity mihitsy ny fanentanana ny vahoaka hanao vaksiny sy ny nanafatra vaksiny, fa dia ny CVO hanavotra an'izao tontolo izao no namaky azy, nefa ireny hitantsika ireny ny vokany maro ireo namonina eny tamin'ity resaka Covid-19 ity. Ka eto dia manararaotra miantso ny tsirairay, indrindra indrindra ireo zokiolona efa nahazo taona ary koa manana aretina mitaiza, tosi-drà ambony resaka diabeta, asma sy ny karazana. Rehefa zokiolona efa vitsy dia vitsy ny zokiolona eto amintsika, dia aingaviana ry tompoko atao vaksiny malaky izay mbola tsy vita vaksiny, satria ny vaksiny tsy halovy vola fa maimaim-poana. Toy izany koa na ireo tanoranora ara fa manana aretina mitaiza
ary koa ireo te hanao vaksiny na de tsy misy aretina mitaiza raha rehefa sitrapony, fa ny tena marina ny ankizy sy ny tanora de mazaka tsara nyity aretiny ity ary tsy misy atahorana ny tena izy raha ny tena marina. Tsy takabidy intsony ny fanafody, raha vao miditra hôpitaly zany ianao de efa amina million. Ahoana moa ny tsapon'ny malagasy tena am'izany fa de mitandrina sy misoroka fanafodiny. Eo amin'ny resaka sakafo de tsy ampy ny vary vokarintsika, tsy lahara-pahamehana amin'ny filoham-pirenena zany fa ny tanimbary sy ny tanimbolon'olona efa mamokatra aza ho totofany, fa firifiry zay tany hoe ho totofana hananganana trano, tsy fantatra trano ho an'iza aloha le trano, ty izy ty mody manangana trano hoe navita olona ray, roa, telo, 20 nomeny trano de efa vita zay nen'ny malagasy 17 tapitrisa. Ny vary hoanina mbola hafarana ho an'ny ankamaroany, ny kere mbola mamely sy mbola mamono na de efa misy ary ny fanampiana tsy mandeha any am'izay tokony alehany. Ty ndray tonga ny inflation na midanga ny vidim-piainana amin'ny zavatra efa lafo efa tsy takatra dia tsy hay intsony izy efa rahantsika malagasy, raha mitoy ny ady mety nan'ny vary eo afarana raha tsy hisy akory. Vokatry ny fanitrana dia miharatsy hatrany ny fiarahamonina, mihamaro ny mpangalatra ary miaina sy mitebiteby ny vahoaka ao anatin'ny tsy fahandriam-pahalemana tanteraka. Anisan'ny krizy gravy amin'izao andro zao koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka moa de resaka nofinofy zany hoe fanampiana ho an'ny rehetra zany, fa de ray, roa, telo hetsy hoe sy roa mahazo dia tsisy resaka intsony ny sisa. Eo amin'ny resaka toe-karena moa de efa mitotongana tanteraka, mihiba 7,0 isan-jato ny taux de croissance Madagasikara, mbola hitotongana, mbola ho hidina hatraizandray io nefa rany raha izao mitohy amin'izao krizy eran-tany zao, satria raha izao mitohy de hanaraka ny lalan'ny firenena ohatry ny Venezuela reny koa tsika, zany hoe inflation efa tsy laitra tononona intsony ny anjohantsika malagasy. Ny resaka angovo sady tsy kitay no tsy varomaina hoy ny fitenenana, efa tsy takabidy intsony ny jiro elektricité nefa mbola hiakatra ihany koa io vaoome hialafo, ny lasantsy hiakatra daholo ny zavatra rehetrarehetra vokatra zany. Reo lalana zay mba afaka amoahana ny vokatra dia tapitra potika ny ankamaroany ka de mikatso rehefa vokatra kely zay efa mba misy any ambanivohitra any ka de mipijirika amin'ny manararaotra n'ireo tanitsapam-boly. Rehefa mitaraina ny vahoaka amin'ny fanitrana sy ny fahasahiranana, tsy mahazo milahatra, tsy mahazo maneho hevitra akory na ny kely aza, avy dia tafika miaramila pôlisy Emoreg miaraka amin'ny fitaovam-piadiana maro vaika no miresaka amin'ny vahoaka. Ireo depute solombavambahoaka tokony hijoro hiaro sy hanampy ireo vahoaka tsy hita fa manjavona, variana amin'ny aferafera sy ny famenoam-pôsy fotsiny ihany koa. Tsy manana vahaolana intsony ity fitondrana ity
afa-tsy ny herisetra, zany hoe ny fampiarorona, fisamborona sy fanagadrana sisa. Satria raha nanana vahaolana izy de navelany lahatra ny vahoaka, navelany miteny sy naneho ny etaetany, de natolo nanome vahaolana avy eo, fa tsy misy zay vahaolana zay. Zay no mahatonga anazy hanao fitondrana jadona tsy refesi-mandidy tahak'izao. Efa averimberina fa tsy natao hanonganam-panjakana anie ny fihetsy-bahoaka e. Fihetsy-bahoaka de atao fanairana ny mpitondra hanova ny zavatra tsy mety eo amin'ny fitantanana nataony. Matoa izy tsy mahavita mihaino sy manao izany de tsy manana vahaolana izy zany. Zay ny dikany. Ary tsotra vato misakana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ary mampidi-doza ny vahoaka, ny tsy fiahiana, ireo lafim-piainana iakinany mihaino ny vahoaka malagasy rehetra ireo, fa de tsangana isika ry vahoaka malagasy, aza matoritory intsony, raiso ny adidy aman'andrakitsika, avoty ny firenena mijoroa taky ny zo sy ny anjarantsika. Ary rehefa tsy hanao ny adidiny, tsy mahefa ny andraikitra napetraka aminy, ireto fitondrana mpitondra tsy manjary reto, dia adiditsika manala azy soma tsara teo, sady tsy mahavita azy no mbola manao ny tsy mety, mandika lalàna sy manodikodina ny volam-panjakana. Ka dia mitsangana isika mijoroa, raiso ny andraikitsika, avoto ny firenena.